MGB Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Piasan jirama misy telo no fantatra fa namony ainy taorian'ny loza an-dalamby misy tao amin'ny pamokarana herinaratra andekaleka omaly alina. Trondro milanja 2 taona saika aondrana antsokosoko tany Mayotte no tranteakiny centre de surveillance des pêches ao Anosy Be alina sambo aingam-pandeha tsy manana taratasy ara-dalàna no saika hitondra azy ireto mitoy ny fikarohana ireo mpiray tsy kombakomba amin'ny tirara ity. Fampanantenana nataon'ny filohatra amin'ny tetezamita ny fanamboarana ny kianja manara-penitra Antsiranana namafisiny tamin'ny fotoan'ny fampelezan-kevitra tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo saingy tsy mbola tanteraka hatramin'izao. Anosy Manjakatrany ampiandohany tsangam-bato sy fasana ilevenan'ny taranakadriana tamin'izany andro izany io indray ny toerana entina aminao ato anatin'ny tantara amin'ity alina ity. Nisehoana horohorontany sabotsy alina teo tany Équateur sy tany Pérou nahatratra 4.9 ny magnitude izay namotika trano fonena maro tany an-toerana. Ny andinindin'izay avy hatrany. Alahady 7 martsa 2024 manatitra ny araba toy ny kilasy mokivavy tonga soa indray to amin'ny fampahalalam-baovao ny koltivio amin'ity alina ity. Ny vavaoany andekaleka avy hatrany anokafantsika ny fampahalalam-baovao piasan'ny jirama miisa 3 no fantatra fa namony ainy taorian'ny loza an-dalamby niseho tao amin'ny tobim-pamokarana herinaratra andekaleka omaly alina. Fiara tsy mataho-dalana iray no nifandona tamin'ny lamasinina nandritra izany antony niteraka loso. Ny andindin'izay entiny Abraham Omaly alina nisehoana lozam-pifamoivoizana an-dalamby tao amin'ny tobim-pamokarana herinaratra andekaleka raha ny fanambarana navoaka ny avy eo anivon'ny jirama. Fiara tsy mataho-dalana iray nitondra piasa no nifandona tamin'ny lamasinina. Vokatra izany, piasan'ny jirama miisa 3 no fantatra fa namony ainy taorian'ny trangan'ny loza. Piasa 2 hafa kosa no naratra ary nalefa notsaboana tao amin'ny centre médical andekaleka. Mandray an-tanana ny fikarakarana ireo naratra sy hanampy ny fianakavian'ireo niarambona ny orinasa jirama raha ny nambaran'izy ireo. Nentina tao andekaleka androany no fomangatsika n'ireo piasan'ny jirama namony ainy. Itsy ankilany, niroso tamin'ny fanatanterana ny fanadiadiana ireo tompon'andraikitra isan'ambaratongony ankehitriny ho famantarana ny antony niteraka ny loza raha ny fanazavana. Fa any Anosy Be kosa indray trondro milanja 2 taona saika aondrana antsokosoko tany Mayotte no trateaky ny centre de surveillance des pêches ao Anosy Be alina. Sambo aingam-pandeha tsy manana taratasy ara-dalàna no saika hitondra azy ireto raha ny fampitamba-baovao ray ary mitoy ny fikarohana ireo mpiray tsy kombakomba amin'ny tirara ity. Iona saina. Raha tsy mbola ny farana andrara fanondranana olona antsokosoko any Mayotte izay namoizana ain'olona maherin'ny 300 tonga indray tindrara azan-dranomasina izay saika ho alefa amin'ny fomba tsy ara-dalàna ao amin'ity nosy ity ihany koa. Raha ny fampitamba-baovao ray tratra ny CSP na ny centre de surveillance des pêches ao amin'ny distrikan'ny Anosy Be ny sambo aingam-pandeha nitondra azan-drano manodidina ny 2 taona ary saika alefa any Mayotte. Tamin'ny 10 rahala izy io tany amin'ny partie Dar es Salaam commune Jamanjary. Zareo zany nahatrasarany anazy tamina couloir tanaty Alahonko. Niandry départ zany zareo satria le sambo mbola niantona ambonimbony ridritra kely ny rano tratranay zareo teo fa le mahoretsy tao anatin'io fa gardien zay ny tao anatiny gasy sambo tsisy taratasy fa efa niandry fotsiny rano efina ahazaka ny vedety efa chargéana trondro 2 tonnes sy carburant 840 litres ny tatao miaraka tamin'ny moteur 40 chevaux anankitelo. Ny fanapahan-kevitra ndraisinay moa zany amin'ny fahatratrarana anazy hoe en flagrant délit dia nentinay izy dia natao izy na ny procédure rehetrarehetra miaraka tamin'ny olona responsable. Dia ny fanapahan-kevitra farany zany dia tsy maintsy natao saisie daholo ny zavatra rehetra hita tao anatiny toy ny carburant, ny vedette, ny moteur ary ireo produits 2 tonnes ireo.
no ny fandikana ny lalàna velona no gazana avy hatrany ireto fitaovana tratra ireto ary ireo azandrano misy ny namidy tao ihany koa ny natolotra ny manam-pahefana toy ny tao amin'ny fonjany Nosbe. Ankoatra ireo nalevina izay simba araka ny voarakitra ao amin'ny 270 ny lalàna mifeny ejony eto Madagasikara. Ankoatra izay tsy mifanaraka amin'ny filana ny fitaovana ampiasain'ny centre de surveillance des pêches ao amin'ny distrikany Nosbe raha ny fanazavana. Midadasika ny velaran-dranomasina Araimaso ary tokony hifanaraka amin'izay ireo entimanana sy ny fitaovana ahafana miaro ny haren'i Madagasikara. Raha ny fanadidina natao hatrany, manodidina ny 30 litatra isan'ora ny solika ilain'ny sambo aingam-pandeha Antendromaso 6 amin'izay fanaramaso ataony izay. Ny zava-misy aloha zany ary raha antsika malala amin'izao fotoana izao fa tokony araha misalaha zany ny zavatra toy izao mba ahafahantsika miditra ihany koa amin'ny ara-dalàna. Eo ihany nefa ny le fanakivian'olona sy ny hoe marina fa hoe tsy dia mahafa-po loatra ny ara-pitaovana fa ho anay zany ny fanampiana zava-dehibe ny information eo ihany koa ndraizabola ny fitaovana tena anananay zany zao sambo aloha. Ny sambo anefa ny arahantsika malala fa essence matanjatanjaka ihany ny puissance-ny raha ohatra misy malala-tanana angatana malala-tanana ahafahantsika mifanavitra sy miala amin'ny zavatra ohatr'izao zany satria efa tafahoatra be loatra zany ny zavatra hoe izay lazaina fa hoe ratsy mivoaka eto Nosbe. Mangataka zany izahay amin'ny tohana avy amintsika resaka information sy tohana mety ho ara-pitaovana tsy vanina satria ny arenantsika no mila arovana fa lasa ny olona no misitraka azy. Araka izany, voafetra ny fampitaovana sy ny entimanana ny fanaramaso ataony ity centre de surveillance des pêches ao Nosbe ity ka tsy maintsy misy ny lamina manokana atao mifanaraka amin'izay eo am-panatanterahana ny asa. Fa lafim-baovao hafa kosa indray tsy mbola manana fahalalana sy fahaiza-manao amin'ny fitantanam-bola ny ankamaroan'ny malagasy isa mitarika ny fahasahiranana sy ny fahantrana isan-tokantrano ny momba io sy ny ohira-pisehatra anatin'ny fandraharana ara-bola ka antony irison'izy ireo amin'ny fandaharam-piofanana ampiroboroboana ny fitantanam-bola ho an'ny dahobe. Fanadedina. Tsy misy kajy mazava ny fitantanam-bola ho ana-tokantrano malagasy maro amin'izao fotoana izao. Fampiasana fitantanana hatramin'ny fanaovana ny tahiry zary mandeha anjambany avokoa raha ny tsikatra ireo mpisehatra anatin'izay fandraharana ara-bola izay. Io no isan'ny antony mitarika ny fahasahiranana ireo tokantrano maro ary tsy ahafahana mivoatra ihany koa. Ny zavatra fantatra dia ity mba ny ahafahan'ny olona anankiray mivoatra dia mety hoe mitombo ny volany sy ny sisa dia mila hainy ahoana ny mitantana ny vola io. Maro tsika malagasy ny mety hoe manana vola fa tsy atsika mety hoe mitantana azy. Ahoana ny ahafahako mitahiry, ahoana ny ahafahako mampiasa an'ity vola ity mba ahafahako mampitombo anazy. Dia izay no antony anaovana an'ity fanofanana ity mba anampiana ny tena marina ny malagasy mba hanana an'izay hoe éducation financière izay mba hitantanana ny volany, mba hitahirizana ny volany ary mety ampitomboana ny volany. Raha ohatra ka tantsaha izy dia mety mamokatra izy mivarotra ny vokany izy dia mety possible hoe rahampitso dia lany ny volany miankina amin'izay fomba hitantanany azy eo. Tsy maintsy atomboka amin'ny fanabeazana amin'ny fitantanana sy ny fandraharana ara-bola araka izany ny ezaka ampihenana ny tahany fahantrana ary sy ny tena fampandrosoana eto amin'ny firenena. Antony nametrahan'ireo mpisehatra ny tetika asa ary vola izay fandaharam-piofanana ampiroboroboana ny fitantanam-bola. Natao izy io ho an'ny malagasy rehetra na olon-tsotra na mpandraharaha na orinasa madinika na salatsalany. Mariana fa miisa 21 641 personnes ny olona isitraka izany fiofanana izany ka manerana ny faritra enina eto Madagasikara. Ao anatiny ny Analamanga, ny Alaotra Mangoro, ny Vakinankaratra, ny Boeny, ny Tasy ary ny Bongalava. Ny fiofanana voalohany dia andeha iny amin'ny Aina Amanjery isan-karazany ka ny malagasy rehetra no afaka hijery izany. Ny faharoa kosa dia fiofanana eny an-toerana, izany hoe eny amin'ny faritra enina izay voalaza teo aloha ka eny amin'ny tanan-dehibe ireo faritra enina ireo no isy ny fiofanana. Na izany na tsy izany, efa maro ny ezaka vitan'ny firenena amin'ny fanatsarana ny fandraharana ara-bola hatramin'ny nametrahana ny SNIM na stratégie nationale d'inclusion financière. Isan'ny nanampibetsaka tamin'izany ny fivelaran'ny fikirakirana vola amin'ny alalan'ny finday izay nitarika fanokafana kaonty amin'ny finday ho ana olona 10 tapitrisa.
Fanoa marina androany teny Antsamanitra ny fafito amby efapolo taona ny antoko Arema na ny andririana enti-manavitra ny Madagasikara izay naoriny ny filoha teo aloha ny Amiral Didier Ratsiraka ny taona 1770 taona ihany koa namafisan'ny sekretera nasionaly ny antoko Anika Ratsiraka fahavelona somatsara ary voninandray anjara amin'ny fifidianana sy ny raharam-pirenena ny antoko Arema. Fanampanazavana mikasika izay. 70 taona androany ny Arema, marina fa misy ny manana record manokana ny antoko Arema satria izy ngamba ny antoko voalohany voadaka indrota ao foana mohaka tsy izany fa anka tsy izany fa malahelo ho an'ny tanindrazana satria anjara ny firenena mamelona ny zanany, anjara ny tanindrazana mamelona ny mponiny ka eto aty ny teny hoe misy zavatra tsy mety eto amin'ny tany sy ny firenena, misy zavatra tsy mety ary tokony harenina. 2024 taona ankalazana fa 70 taona ny antoko Arema, fa taona hiatrehantsika fifidianana ihany koa. Betsaka ny ailay, betsaka ny fanontaniana izay mipetraka momba n'ity fifidianana izay hozoantsika ity. Fa vaovao mikasika ny valanaretina Covid-19 kosa indray nahatratra 30 ireo olona vao marina fa marary ny Covid-19 eto Madagasikara raha nitatitry ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka androany. Nanomboka tamin'ny 12 hatramin'ny 17 Martsa olona iray no namony ainy. Miisa 420 amin'ireo marary ny Covid-19 no vao marina ho tranga vaovao raha toka tamin'ny alalan'ny fifamindràna no nahazo ny marary miisa 9. Ny eto amin'ny faritra Analamanga no ahitana ireo marary miisa 13 olona iray any Antsinanana ary miisa 9 marary any Vakinankaratra raha nitatitra hatrany. Falafim-bavao hafa kosa indray fampanantenana nataon'ny filoha hatramin'ny tetezamita ny fanamboarana ny kianja manara-penitra ao Antsiranana. Namafisina tamin'ny fotoan'ny fampelezan-kevitra ihany koa izany tamin'ny alalan'ny nandritra izay fidinana ifotony izay. Hatramin'izao mbola tsy tanteraka ny fampanantenana ka mavelo taraina ireo tia fanatanjahantena ny atoerana amin'izao fotoana. Lasa ompitenenana tsy afaka ambavan'ny tanora ny hoe aza te hitovy amin'ny kianja manara-penitra ny Antsiranana mijanona fampanantenana ihany. Kivy arak'izay ny tanora ka manaitry ny saigny ny tompon'andraikitry amin'ny ity fotodrafitrasa tsy mety vita ity. Karaha ataony za zegny personnellement en tant que majene za zegny momba i kianja manara-penitra io anisan'ny magagagaga zay tanora eto Diego ihany. Nagnino faritry sasany vita ny Diego tsy vita or Diego zegny karaha azo lazaina karaha tegna ny tia président. Karaha zegny. Ke zay amindray zegny mba magnetsiketsiky ho an'izay responsable n'le terrain zegny mba amboarigny faran'izay malaky. Anareo ve tsy efa leo amin'ny promesse lava fa vitany zo. Karaha ataony zegny aloha nakatra sitriko e. Tegna ny leo zay tanora. Ora nareo volagna hoe fa tanora ny andraindraina firenena kanefa jusqu'à jour karaha tsisy raha ho an'ny tanora. Nanomboka tamin'ny 2009 efa nandeha koragna fa azo stade manara-penitra terrain mifagnaraka amin'ny tanora Diego Soares. Hatreto mbola tsy vita. Anareo tanora kory fihetseham-ponareo amin'ny ratsainy fahavitany io stade manara-penitra sika. Amin'ny fihetseham-pony zay malahelo terrain mbola tsy raha manjary. Tsy raha vita feky zao tsy mety somaigna fa mbola tsy raha mety tribune mbola tsy raha vita mbola tsy raha manjary. Zay kivy. Zay malahelo zay mahita stade de mbola tsy mety vita isaka jeudi. Efa roa mampagnantegna zo vita. Terrain zegny efa mety somaigna fa mbola ratsy zegny agnato. Afara jiaby mbola dobona hatry mbola feno. Tsy karaha ny ery sasany mba fa vita igny. Zay mangataka igny mba mamboarigny tsara ny koa. Araka ny nambarany mpanara-baovao dia ho avy ity ny fampelezan-kevitra inonandray no fampatahana hafa zay atao ho an'ny tanora eto Antsiranana. Dia izay ihany koa mamarana ny tapany voalohany fampalalam-bavao amin'ity alina ity. Mamay fotoananao aoriany doka varitra foy.
finday kado smartphone vaovao be S Prime finday raitra ifandraisanao maharitra amin'ireo akaiky anao amin'ny vidiny 399 000 ariary tonga vahaingana eny amin'ny teny marchand ampanjifan'ilay ho anao. Tavaveny indray atao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao mamerina ny araba tombokilasy tombokivavy. Ny tantarany Anosy Manjaka avy hatrany no anokafantsika izany fampahalalam-baovao izany. Ny tantarany hatrany ampiandohany indray no entiny Ilariana Solonena aminao ato anatin'ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity. Aminapanga toerana no safidiany taranaka Andriamasina Valona na inenibe raha navalona tsy mitovy amin'Andriana na ihany koa Renibe an'Andrianimpomerina ka tahorinina nafarany Andriamasina Valona ireo taranany. Niova ho Anosy Manjaka ny anaran'ity tanàna ity araka ny afatra napetrany ihany. Teto no atao hoe fiantsonana taloha, fiantsonan'ny mpanjaka sy ny mpiray-tampo tamin'ny Nenibe raha navalona tsy mitovy amin'Andriana rehefa nandeha tamin'ny alalan'ny ravin-tatamo loloavan'ny voay avy any Alasora. Miampita amin'ny renirano Ethiopia izy hamonjy Anosy Manjaka. Nivadika ho fiasinana ny teto rehefa nanangana ity tsangambato ity Andriamasina Valona. Atao hoe tanymasina eto ankehitriny ka misy ny olona avy amin'ny lafivalon'ny nosy tonga mangataka fitahiana sy tsodrana eto matetika. Tsy azo anaovana kiraro, tsy azo tondrona ihany koa ny tsangambato. Tsy andoavam-bola kosa nefa ny fangatahana tsodrana eto. Raha navalona tsy mitovy amin'Andriana. Zany hoe mbola renindreo le mpanjaka rehetrarehetra tany aloha zany. Fa misy manko no mitantara manao hoe Nenibe raha navalona fahatelo ny ato hoe raha navalona voalohany raha navalona faharoa tsy izy ny ato. Fa Nenibe raha navalona tsy mitovy amin'Andriana zanaka zaza vavin-drano. Izy le zanaka zaza vavin-drano zany dia tsy mitovy amin'Andriana satria izy raha niala tany Alasora. Dia efa miala ny Alasora izy mandeha amin'ny ravin-tatamo. Ravin-tatamo ny tengenany mandeha maketo Anosy Manjaka. Tamin'izany ity tsy Anosy Manjaka ny anarany fa Aminapanga. Dia rehefa Aminapanga ny anarany dia safidy zany ny teny Andriamasina Valona manao hoe ho anareo taranako. Mijereva vohitra zay tianareo itoerana ianareo. Dia Nenibe raha navalona zany safidy ny vohitra Aminapanga. Dia Aminapanga ity taloha fa tsy Anosy Manjaka. Fa rehefa tena naterina tety zany Nenibe raha navalona ny mpanjaka lanjaina. Andriamasina Valona zany lanjaina. Sy ireo anadahany lanjaina. Fa izy nandeha amin'ny ravin-tatamo. Eto Anosy Manjaka ihany koa misy ny trano manara na nitrihana ny Printsy Razakandrianaina manambony nahitra fa 520 tamin'ny fanjakan'ny Ranavalona voalohany ary izy no nanolo-kevitra ny Ranavalona voalohany ny amin'ny tsy ampijirana ny vahiny sy ny misionera teto Imerina. Nanolo tena hotsondromina amin'ny antsy ny tenany raha milefitra amin'ny fampijirana ireo vahiny ireo ny mpanjaka tamin'izany. Rehefa tonga teto Anosy Manjaka iny Nenibe raha navalona tsy mitovy amin'Andriana dia nanao ny ady voarososana no totofana ny fariteto ilalovan'ny zanany. Nomendrana ari-talenta manasitrana ny aretina maro ny tena ny fony fahavelony ary izany fahasoavana nolovainy tamin-Janahary izany dia mbola nifindra tamin'ny taranany izay mbola mirihary amin'izao fotoana. Manakaiky ny fasana misy an'ny Nenibe raha navalona tsy mitovy amin'Andriana misy ny tsangambato izay nataon'ny taranany, ny tsangambato fanaovana sorona na tsangambato masina indrindra eto ary ny tsangambato napetraka Andrianampomerina tamin'ny androny. Azony rehetra ataony mivezivezy sy milalao eto amin'ity toerana ity saingy fady tanteraka ny manitsaka ireo vato ireo. Reto vato masina reto dia misy karazany telo izy ireo, toko telo. Ile toko telo mamasan'andro. Zay zany le fiteniny tolo taloha. Ty voalohany jerentsika ity zao ity zany amin'ny 30 tafo. Zany hoe taranaky Nenibe tety any izy. Fa tsy nanana anjara teto. Dia nanao tsangambato teto izy dia misy vadiny ty ankiray zany ary avaratra ary. Zay le 30 tafo. Ny vato masina faharoa ampovoany io iny tena vato masina indrindra eto amin'ity toerana ity. Manamasina azy zany eo fanaovana sona taloha hitanao ohatra hoe manao fomba. Dia eo no mandatsa-dra. Na rehefa mety resaka rà zany hoe manao fomba rehetrarehetra le tany aloha reny le fomba taloha. Dia eo natao le izy. Dia hitanao misy ohatrany dian'antso mihitsy eo ampovoany jereo tsy mitovy mihitsy ireo. Le vato masina fahatelo farany zany io Andrianampomerina nanajoro azy satria Andrianampomerina zafikely Nenibe raha navalona. Ato kosa no milevy ny Nenibe raha navalona tsy mitovy amin'ny Andriana rehefa tsy nananky-intsony ny hofinosin-damba ety ivelany ka nalevin'ireo razambe teo aloha amin'ny lakambola fotsy any amin'ny lavaka manodidina ny 12 metatra ambanin'ny tany. Misy ny mangata-tsodrana eto hatramin'ny teratany vahiny rehefa tonga avy ny tsindrimandry ny Nenibe raha navalona tsy mitovy amin'ny Andriana.
Anisan'ny fomba tsy maintsy atao ny midio eto na mandro alohan'ny angatahan-tsiodrano any amin'ny fasan'ny berana valona tsy mitovy amin'andrina. Tsy misy resaka fanompoan-tsampy ny eto amin'ny fasana ilevenan'ny berana valona tsy mitovy amin'andrina raha ny fanazavana hatrany. Fangatahan-tsiodrano no ataon'ny olon'eto ary amin'ny mampanakasina ny toerana sy ny razana. Maro no efa tonga tamin'ny tanjona irina rehefa avy eto. Tsy misy ifandraisany amin'ny finoana maha-kristianina io raha ny fanazavana ihany. Tsy misy fanelanelana amin'Andriamanitra araka ny heverany maro azy ihany koa fa fomba malagasy tsotra izao. Toerana hafa indray no entina aminao ato amin'ny fampahalalam-bavao ho amin'ny elinan'io toy izao fa ho any Antsirabe indray kosa tsika ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Maro ireo tanora ao vaky ny akaratra ankehitriny no mana-talenta amin'ny fanaovana fanatanjahantena sport extrême. Tovolahy kely iray misehatra amin'ity taranja ity izay mangaly manokana natao hoe free running no hiaraka amintsika ato anatin'ity fanadihadiana ity. Betsaka ireo tanora eto Antsirabe ankehitriny no misehatra eo amin'ny fanaovana ny fanatanjahantena sport extrême. Anisan'izany Andriatsilavina Totosoa, tovolahy manodidina ny 13 taona nafantatra ny be sy ny maro amin'ny anarana hoe Tsila. Izy dia tanora avy eto Antsirabe ary manan-talenta manokana eo amin'ny sehatry ny fanaovana parcours. Nanomboka ny taona 74 i Tsila no niantsehatra teo amin'ity taranja ity, izay antsoina hoe parcours Frurinine. Raha izao hitantsika amin'ny sary eto izao dia anisan'ny fanatanjahantena somary maherisetra ihany ity ataony Tsila ity, nefa tiany sy voafehany izany. Efa maro ireo fandrarana izay ataony ray aman-dreniny azy, ary efa nisy fotoana nijanona kely mihitsy saingy nitohy hatrany ny fankafizana izany raha ny nambarany Tsila. Teo amin'ny 7 taona teo za zay nanomboko nanaovako parcours. Tamin'ny voalohany aloha nampianatena za. Tsy nampianatra fa mijery tuto na ohatra hoe mividy tuto amin'ny vazaha zay akamako dia zalahy efa manana site mihitsy ny fampianarana momba ny parcours running dia vidinao ilay izy dia meny tuto rehetrarehetra ianao. Efa nanjarana aloha ny ray aman-dreny tamin'ny voalohany vao nanombo dia hoe ajanony fa sport milingilingy ohatra zao dia rehefa eo najanonako moa za ilay izy dia rehefa eo tohizako ny havana dia izy nitretra hoe nijanona ilay izy dia gaga be izy rehefa eo hitany amin'ny télé ohatra amin'ny vidéo dia gaga be izy hoe hay ianao mbola manao ny zavatra ihany dia nanomboka teo tsy niteny koa fa ianao zany hoe mila hoe misadapty ianao tianao ilay izy dia misadapty ianao zavatra ilainao dia manampy izy. Tsy mora ary mandany fotoana maro vao mahay zavatra iray ary betsaka ireo sedra nolalovana sy ratrana azo fa hiafiana izany satria tiany ilay zavatra atao raha ny nambarany ity farany. Mbola tsy tapaka aloha za fa mifolaka sy ny hoe fa ny enjenjera teny efa nisy dia ohatrany ohatra hoe cheville miforitra, lohalika mivoto, tanana mivilana poignet efa nisy aloha zay fa ianao ihany toa dia hoe ianao rehefa tianao ilay zavatra dia miezaka ianao dia ny akoho indraindray za aloha hatramin'izay mifolaka za mbola tsy tany amin'ny mpanotra mihitsy fa presque toa dia hoe alà zany toa dia hoe alà mamierina an'io dia orokorona eo dia sitra. Zany zao ny aho ohatra hoe mividy éponge mihitsy ny aho dia tonga dia ataoko any an-tanàna dia tonga dia eo miketrika anazy dia rehefa kianarana eo izy tsy haiko hoe indray andro ianao dia mahay zavatra tsisy zavatra indray andro zany fa ianaranao ohatra ny hoe mianatra n'iny ianao androany dia vita kelinao iny dia rehefa vizaka ianao moa dia mijanona fa tsy afaka ny hoe ianao raha vizaka ary ianao dia mbola mahavita foana rehefa iverena kelinao indray iny amin'ny manaraka dia rehefa eo amin'izay sehanao eny amin'ny fasika dia rehefa vitanao eny amin'ny fasika dia sehanao amin'ny bozaka dia rehefa vitanao eny amin'ny bozaka meny donc zany hoe vitanao eny amin'ny goudron dia zay ny anahy fianarako zavatra mianatra zavatra ray androany dia donc zany rapitra mety mahay zavatra ray indray. Maro ireo fifaninanana efa nataony Tsila. Tanjona ho izy ny hitondra avy ny anaran'ny Madagasikara amin'ireo fifaninanana iraisam-pirenena izay ho atao any ivelany. Saingy miankina amin'ny enti-manana eo am-pelantanana ihany no ahafahana manatanteraka izany. Fifaninanana aloha efa nataoko ihany teto Madagasikara tamin'ny 2018 izy zay sa 17 tany Antananarivo tamin'izany. Dia après an'io za tsy nandray compétition koa ny teto Madagasikara fa nanao compétition any fa compétition virtuelle na vazaly izy manao fifaninanana mizaha any andafy ianao dia ohatr'izay nefa nataoko fa misy compétition zay zao voeritseretiko hoe atao amin'ny volana mai dia zay compétition international festival des sport extrême zay misy sport extrême rehetrarehetra dia miparcours dia zay miprojetako zany amin'ity dia efa mikarakara mihitsy nefa to dia zay neto manana aloha mbola sarotra ny miteny tonga dia hoe efa pré mbola hoe mbola tedaviny mbola kina amin'Andriamanitra koa hoe andeha sa tsy andeha. Marobe ireo nofinofiny Tsila eo amin'ity fanatanjahantena ity saingy anisan'ny zava-dehibe amin'izy ireny hoy izy ny tokony isiany toerana voatokana ho an'ireo tanora eto Antsirabe ilalovana manokana ity taranja ity fa tsy tokony eny an-dalambe rehetra eny.
raha ny fijeriko manokana an'le terrain aloha eto amintsika raha eto Antsirabe tsisy aloha eto tsisy natokana hoe ho an'ny parcours eto dia hoe mpanao sport extrême mihitsiny presque ny mpanao sport extrême mahay tsy teny za hoe mahay fa ny mpanao sport extrême mahay dia avy eto Antsirabe aby na ary rehefa talety dia avy eto Antsirabe aby ny pira le izy dia tokony mba hoe tsy haiko hoe mba hisy hanangana an'izany ve any aoriana fa ny anahy aloha mitanjoko hoe any aoriana any za hanangana gymnase na sport extrême mihitsiny hoe ana parcours le izy dia ao aby zalahy kely no relève no mikotana. Araka izany dia tsikatra fa marobe ireo tanora eto Antsirabe ankehitriny no misehatra eo amin'ny fanatanjahantena sport extrême. Anisan'izany itsila izay tanora sangany sy mana-talenta avy eto Antsirabe misehatra eo amin'ny fanaovana parcours frurinine. Amin'ny maresaka any ivelany nisehoana horohorontany sabotsy alina teo ny tany Équateur sy tany Peroa nahatratra 9.9 ny magnitude izay namotika toerana maro tany an-toerana raha ny fampitambavao. Olona misa 420 hatreto no maty tany an-toerana ho an'ireo firenena roa ireo raha nitatitra ny atoandro teo. Fanadadiana eo amin'ny sariny France 24. Razana trano no hita mandritra ny fikarohana izay ataon'ireo mpamonjy any an-toerana taorian'ny horohorontany nisy eto Équateur ao amin'ny tanànan'ny Machala. Trano fonenana maro no nihodana tsy misy azon-draisina intsony. Izany amin'izany ity mozea an-dranomasina ity efa nahatratra 10 taona ny nitsanganany amin'izao fotoana kanefa dibo-drano tanteraka. Tokantrano maro izay tsy manaraka ny fenitra amin'ny fananganana trano ihany koa no dibo-drano. Olona misy 5 no maty tao amin'ny trano fonenana iray. Raha ny fantatra tao amin'ny tanànan'ny Balao no nanombohan'ilay horohorontany izay nahatratra magnitude 4.9. Raha ny fanazavan'ireo mponina any an-toerana rehetra ny amin'ny 700 kilometatra avaratra ilay horohorontany. Ny any atsimon'ny Équateur no marotra bona vokatr'izany horohorontany izany raha ny fanazavana hatrany. Ankilany nahitana fahasimbana maro ny tany avaratry Peroa, fianarana, hopitaly, ary trano fonenana maro no rava. Ahinatra ny itombony ireo trabona raha ny zava-misy raha mifampitambavao. Dia izay ihany koa mamarina ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Cool TV amin'ity alina ity. Azadiny fahorin'ny izao vaovao izao dia mbola arahinao ny fandaharana alalino ka ny tontolon'ny kapitonage indray no entin'ny Gaëtan Andriaslavo aminao mandritra izay fanadihadiana izay. Ny tena kosa indray dia manome fotoananao amin'ny rapitso indray veloma tompoko. GBT Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.